Akon'Ny Fanatrehana Fikaonandoham Pirenen'Ny Tanora, solotenan'ny Tanora eran'ny lavalosy avy amin'ny sehatra samihafa no tonga nanatrika amin'ny fanokafana tampombo ofisialy an'ilay Fikaonandoham Pirenen'Ny Tanora izay nataony 14 Aprily 2024 lasa teo tao amin'ny CCI Vato. Faneho-kevitra nataon'ireo tanora sendra ny mpanao gazetinay eto anivon'ny feon'ny demokrasia malagasy. Tsapa fa fahombiazana tanteraka izao fanomanana ny Fikaonandoham Pirenena ho an'ny tanora zao izay nisantarana androany ka notariny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Colonel Mikael. Tena hoe navelom-bolo izy satria nahitana karazan'olona rehetra tato, tanora mpandrara, mpianatra, mpiasa, misy tsy anasa, misy ny manana fahasembanana, maro ny sokajin'olona hita tato. Ny solotena manerana ny nosy tonga tato daholo, ny mpianatra avy any amin'ny anjerimanontolo. Ka ataoko angambany fa efa miroso tsikelikely tsika zao io makany amin'izay atao hoe fanavaozana izay dia tsy tokony asitsika korotana anatin'izay fitaritana olona mandeha ary mandeha ary fa andaotsika hiara ifanometanana ohatra ny ataonay atao amin'ny servir mada dia tena hoe manentana ny namanay any amin'ny faritany rehetra andaotsika ifanometanana atao anatin'ny fanohanana ny fanjakana fanavaozana satria efa leo korotana ny vahoaka malagasy amin'izao io fa andaotsika ifanohana tonga dia lefasy fa tsisy marche arrière tsony io, tsy naman'izay mihemitra tsika. Amin'ny mahafikambanana tanora masehaka manerana ny Madagasikara sany ampitan-nosy dia tena mandray anjara feno manomboka hatrany amin'ny komity mpikarakara no efa misy mitily mandray anjara ao anatiny ary misy ihany koa ireo izay tena mandray anjara fotsika ary entanina manomboka etona ireo any amin'ny fotony rehetrarehetra any amin'ny faritra sy district ary commune mandray anjara mavitrika ao anatin'izany ary mandray anjara feno. Ankoatran'izay ny mpanazava sy mitily eto Madagasikara dia manana Fikaonandoha izay karakarainy ihany koa ao anivon'ny fanabeazana mpanazava sy mitily manerana ny nosy ary tany amin'ny tandranomasina ho an'ny malagasy tanora malagasy zany. Isorana aloha ny fitondram-panjakana fa misy zany miezaka amin'ny fanomezana lanja ny tanora ary fikabarina lefa ny tanora maro be teo dia hoe masipetraka ho kabary fotsiny, masipetraka ho fampanantenana fotsiny zao Fikaonandohan'ny tanora zao fa tena ho ampiarina tokoa ary tena ho hita tokoa ny vokatra zao any. Zay no anay tanora efa mipetezao ny zavatra nandehananay teto tokoa moa zany mahatonga dia nanketiny azo fanasana manokana dia misy ny zavatra izay ho takiana, izay ho tadiavina any-matan-tsaha satria izay vehivavy tantsaha dia misy ny entaentam-ponay izay no nahatonga anay nandeha nanatrika an'izao Fikaonandohan'ny tanora izao. Izay andro izay tadiavinay zany ilainay satria izay vehivavy tantsaha mamokatra nefany eo amin'ny vidin'ny vokatra izay hita fa mitotongana. Eo ihany koa misy ireo tanora izay any ambanivohitra lavitra any izay ao anatin'ny fikambanana no tsy hita ny zavatra izay vokariny zany tsy mivoaka eo anivon'ny faritra dia izay no antony nanatrihana izao Fikaonandoha izao ihany koa ahafahana mamoaka hevitra sy manampy ireo tanora izay any ambanivohitra any.